tena dilo ny sofiko ary tena indrindra marary ny fo mare hoe tsy tonga reo nisolotra ao Mahajanga tapako ny jiro ao Mahajanga siva olo ny milina manokatra herinaratra ao Mahajanga mesika men'Andriamanitra masoandro zany zavatra rehetrarehetra fatapapahan-jiro zany solika zay tsy tonga na lany foany zany dia nofy ratsy anarenatsika zany manomboka androany vovalika ny tafapetraka iparika solaire goavana be apetraka eto amin'ny toerana satria dia zao eto amin'ny toerana ity tsika no ametraka parika solaire goavana be 3 mégawatts ary mbola apetraka ihany koa 2 mégawatts amin'ny lalana makany amin'ny Amborovy 2 mégawatts niany 3 mégawatts no eto tafapetraka reo afaka 3 volana tsy ho tapaka intsony ny jiro eto Mahajanga indrindra amin'ny andro atoandro fa dia andeha itoya afaka miasa afaka mivena vaoaka Mahajanga raha mantotoko lavitokovaky falina no satisfady asotehaka mavelana ohatra kafaky zava-misy ihany koa ny resaka momba ny fahatapahan'ny herinaratra io any herinaratra ny tapaka fa tsy ny jiro rehefa mitenonareo hoe jiro dia amen'olona an'ireny zay mazava ny meny an'le jiro nareo ko zay le takinareo tapaka le izy dia meny an'iny nareo dia zay le nitavinareo fa rehefa mitenonareo tapaka ny herinaratra dia mikaroka vahaolana izy aiza moa misy vahaolana makasika izay ny tovolahy sady mavitrika sady ranjanona plein jereo kely aloha nasy ohatran'ny tena tsy miainga mihitsiny dia ny zavatra misy zany any amin'ny faritra zany efa maheno daholo satria dia efa manokom-patanana eto Andriatsilavy Gaëtan tsy tazana mihitsiny ianao sainao ve fo kely sa le seza niva kely zay resaka tsy fisian'ny fahalemana aloha resahantsika ny tsy fisian'ny herinaratra resahantsika ny fidinana ifotona nataon'ny vahoaka mahakasika ny lalambe migodana zay sy fandrodanana trano resahantsika satria dia la efa kely ananan'ilay olona efa io sisany ananan'le olona mbola rodanareo ihany zany ve fanjakana mijery vahoaka itsika zany eo amin'le rafitra tsy ny olana ho any resaka momba ny rafitra eto amintsika fa le fanatanterahana an'le rafitra mihitsy ny tsy mipetraka sy le fanajana an'le rafitra mihitsy ny tsy misy eto amintsika fa tsy olana akory ny olona dia rehefa mitenonareo zay tratra ny fahatapahan'ny jiro dia inoko tondrana an'le jiro nareo efa tamin'ny fampelezan-kevitra ny tenena ny tiranga ty rehefa mandeha eo le izy dia alefatsika eo hoe tsika eto manakara inona ny olana izao ny olana vitatsika io ataotsika io efa tamin'ny 2023 fifidianana teto 2024 2025 tsika zao efa volana martsary ihany koa zany efa lasa aloha zay ny 2 volana 4 volana sisa tsy misy zavabita tsony eto fa raha zavabita hita eto manao zaza sisako 7 volana dia teraka zay sisa zao ny azo atao eto zany dia ny zavatra misy ao anatin'le sehatra maro isan-karazany no resahantsika no hoe rehefa mampikaikaiky ny vahoaka amin'ireo teboka ireo hoe azo vily tsara ny Andriatsilavy Gaëtan fanamboarana le lalana migodana hoe misy tranon'olona jereo tsara ao ny sehatra iraisam-pirenena raha vao misy tranon'olona ka tsy manaiky le olona fanajana an'le zo fototra maha-olombelo dia mivily le lalana jereo tsara tsy vo izao zany fa efa hatram'izay ary efa maro zany fa tsy haiko mihitsy le filambaniny amin'le izy sy le kompisoroka mihitsy zany hoe eto manintsy dia eto ny akaiky satria zay raha andeha any Tamatavy dia mila mandeha eto zay mandeha amin'ny valo zay dia afaka miverina eto zay amin'ny ray zay moa le nitenen'le rangahy iny hoe afaka mandeha makany dia miverina mafy izy ao anatin'izay le lalana le niteneniny tamin'izany fotoana zany vao nametraka an'le vaty fototra izy dia hoe isa-taona io le mahavita an'le 20 kilometatra isa-taona iny isa-taona dia rehefa tonga tenindray izy rehefa teniteny mipetraka indray le lalana dia nitenenina teto hoe tsy mandeha le lalana fa mihitsy koa satria voalasa le olona dia mijanona le fanamboarana satria le olona kosa tsy mahazo volako ina ny ataony eo ka raha tsy atsa jamba rafozana io izy nefa ny anao tsy rafozany akoriny itsoahanao izy raha ohatra ianao miala eo an'le toerana tsofony vahoaka eo dia inona ny zavatra izy dia zay dia tonga indray izy miverina fa androany dia izy ity lalanyity zany dia tsy maintsy fitaitsika isa-taontsika dia anao 5 kilometatra mena tsy atsasany tsofa nena zao zany izy zao raha midiny eny
de teny ndray izy hoe de io aloha zao misy dia andrasantsika io zay efa avitany io fa nytiano resana re olona ao anatin'le fotodrafitrasan'ny olona efa kely le ananany aza apitehana ntsony aza arotana intsony ianareo miantso fahavalo anongana anareo amin'ilay toerana ianareo mambolokorotana eto zao zao le izy apetrapetrakareo any le olona indrindra fa eny ny tana masoandro ihany koa satria zareo any ameritsy atosika zay efa miandro fotsiny rehefa apetraka anareo any le olona dia nareo manao an'le asa le ataonareo amin'le lalina migodana tsara ny le izy fa mpandrosona ny le atao fa itsika tsy mety mandroso fa afaka kosa le hoe lalana zay mbola atao hoe andreatsy laverigady afaka aviliny hoe ohatran'le tsika hoe tapaka lalana dia misy déviation familin-dalana maninona tsy atao ohatran'iny hoe tsy mety ity fa aloha sitsika familin-dalana ty zany dia aty satria reto olonreto dia reo zany mba fiariny tsy manana koatran'ireo izy ary izy dia tsy manana fantsava raika fa izy dia metehatra ao anatin'le hoe reto volonreto ny andrasany amin'ny fiakarany dia reo no mivadika vola dia zay ry zareo vao manam-bola ny posiny ihany dia io zavatra io efa nitotofanareo efa very zany aloha zay le fiariny mbola pitehanareo any koa le trano dia andeha ho aiza le olona ny andro fahavaratra ianareo zany ny tena hita mihitsy ny simbanareo raha ohatra ka miteny anareo hoe misy an'le bildine ry vato afindreny anareo dia maimaimpona ary tsy mandoa sara ntsony anareo fa tena tranonareo mba tena merci kosa président am'izay mitsinjo vahoaka ianao hoe tena apetraka ao tsara mihitsy hoe tena ty le vahoaka dia ty le oentina dia mitsinjo vahoaka ianao ve misy zany le olona eo ny andrea tsy lahavergaeta raha ny zavatra arota zao anatin'le izy le olona ao ny tsy anarivony amantsatony le olona afaka atao tsara mihitsy zany raha tsy njaraina le bildine be etsy hoe afindreny nareo dia tena io trano io ity ny tranonareo teto amenan'le trano le tena manara-penitra nareo tena le manara-penitra eny vato dia mena fambolena sy fiopina nareo fa le izy ny famonoana hafa ny andrea tsy lavergaeta totofana le tambariny olona dia zao ry zareo vao tonga eny manome masomboly tena manesiraka nareo hainareo mihitsy io indrindra tena tiako tenenina koa maro jaona hoe miarabantsika manaraka ny deona fandehana aloha amin'ity androany ity miaraba ihany koa ny namana teknisiana Laura Guinness mampita amintsika feo manoloana izany resaka tetikasa ny filoham-pirenena izany indrindra ny tena tiana hotsindrina eto amin'ity androany ity dia ilay fandrodanana etseroa io anie tsy fanaininy ny olona ary tsy sitrapon'ny olona zany hoe horava fananana sy hopotika toerana fiariny zany fa amin'ny akapobeany ny fanjakana aloha zany rehefa misy ary zay no voasoratra ny lalàna ihany koa amin'ny fotodrafitrasa goavana toy ireny tsy maintsy manaraka an'izay ataontsika hoe fepetra sy fitsipika apetraka ny lalàna velona izay isika satria isika dia anisany nanao sonia i Madagasikara zany nanao sonia ny reny fifanarahana iraisam-pirenena ho fanajana ny zon'olombelona ireny i Madagasikara ihany koa dia nanao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika an'izany ataontsika hoe fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana zany isika ihany koa dia efa nanao sonia fifanarahana iraisam-pirenena amina sehatra maro samihafa dia eo indrindra no mipetraka ny olana totofana le tanimbarin'le olona io efa iarahantsika mahita io fitarainana dia ny atao am-potoana fanjakana eo anatrehan'izany dia mamaly avy hatrany hoe efa nisy eny ny fampiresahana natao tamin'izy io ary ny zavatra misy ihany koa dia hoe lazaina fa am'izao efa fahasimbana sy fahampitehan'ny tanimbary sy ny fiarian'ny mponina izao zay vao iroso am'izany ataontsika hoe dingana hijerena ny fomba ahafahana manonitra ilay tan'ilay olona voatototra zany io zany mitovy amin'ilay resaka marjaona teo hoe ny olona ny tsy adaly tsy misy misakana n'izany ataontsika hoe fampandrosoana zany tsy misy olona tsy maniry ny androso tsy misy olona tsy maniry hivoatra zany eo amin'ny fiainany fampandrosoana ilainy zany ary tena tiany malagasy zany indrindrandrindra am'izao ataontsika hoe fasairanana mianjady iainantsika izao izay midika fa tsy misy olona misakana zany ataontsika hoe fampandrosoana zany fa ilay fomba irosoana any aminy no miditra amboletra raha tsorintsika ny fomba firesaka satria
raha tsy ilay tetikasa autoroute zao a tsy nisy anie zany ataontsika hoe fampiarahana amin'ny olo zany ary io a miovampanidinana tampoka lay trasian'lay lalana anisan'ny voaresaka ihany koa zany ary takin'ny reo firaisamonim-pirenena moa zany nisany mitaky hoe tokony ary tsy maintsy tokony avoakan'ny mpitondra fanjakana ny tracé mazava n'lay lalana io mantsy zany miteraka andeha aha hoe sao de andalo ary am'le faritra be arenakibony tany de famoahana moramora lay arenakibony tany ao anatiny no insistena mamily an'iny lalana iny miazo an'iny faritra ny zorobe sy ny sisa iny zay question hafa ndray koa zay fa ny tena mampitaraina eto a ary ny tena mampitaraina ny olona ihany koa de le fahapotehan'ny asa fiariny ny fahapotehan'ny fivelomany a sy ny fahapotehan'ny fiarahamonina misy azy hatramina kolotsaina sy ny sisa ary izy io de miteraka disadisa ihany koa ho an'ny mpiarahamonina satria tsy maintsy hisy ny feo mandehany hoe ianina no efa nanaiky tamin'ny anina fa mety tambatambazana nahazo vola kelikely tany ambadika nefa mety zavatra tsy misy zany de iny mampifanditsa sy mampiteraka disadisa eo amin'ny fiarahamonina tadiditsika fa tery MPK 0 a tery laniera zany nisy an'lay ataontsika hoe mpitarika nanangona izany lohandohany zany mba niezaka nitondra ny feo amin'ny vahoaka de ireny ataontsika hoe intimidation moa zany no niatra tamin'ny fampitahorana satria natsona teny amin'ny brigady a teny Ambohidratrimo a de nitazomina tany tsy haiko 48 heures izy iny de navoaka avy eo rehefa mivoaka avy any lay mpitarika tonga de nangina zany zavatra zany a paikady avokoa apetraka mampalahelo nahita n'lay renim-pianakaviana omaly latsatra ny maso a am'lay hoe ny toerana fonenana sy ny trano ipetrahana zay le tenen'ny Marjona teo hoe rehefa androdana ihany ny fanjakana tokony misy a fanonerana ary tokony isy a toerana ametrahana an'ireo olona ireo io moa zany le ohatra ny tenen'ny Marjona teo hoe tsy lavitra nge io lakany arivo motsa ina le toeram-ponenana vaovao io e maninona raha reny no omenan'reto olona rodana fananan'reto ny zava-misy de zao efa fantatra fa iroso am'zany a tokony efa nitsinjo mialoha zany a ny ataontsika hoe ny mpitondra mitsinjo mialoha tiako tenenina zany a izay le antony itenenan'ny manam-pahaizana hoe gouverner c'est prévoir zany hoe ny fahaizana mahay mijery sy mitsinjo mialoha izay a no isany itsarana n'lay mpitondra mahay an'zany ve ny mpitondra atsika am'izao fotoana zao misy ve zay fijerena mialoha mikasika zay tetikasa irosona zay sa tsy misy de eo zany ny fanotanena petraka raha ny zavatra hita aloha sy ny tsikaritra de tena tsy misy zany ary miteraka olana goavana tsy misy ho ia satria rehefa misy ny fitsinjovana mialoha arahana an'le lalàna mino a fa tsisy olona isakana an'zany ataontsika hoe fampandrosony zany rehefa misy an'izay ataontsika hoe fifampiarana sy fifampiresana ka mazava le izy mino fa tsisy olona isakana ny atao hoe fampandrosona araky nefa nyteneniko tany am-piandohana zany hoe matoa ny olona mitaraina matoa ny olona mitomany latsa-dranomaso very fananana very fiarina amin'izao fiainana sarotro zao a misy antony fa tsy hoe tsy fanainin'ny olona akory reny ary misy antony ihany koa matoa manao antso avy lay olona hoe tokony aloha atsahatra ilay tetikasa atsahatra lay tetikasa zany hoe tsy midika fa tsy ho atao a fa aleo aloha tokony alamina mazava tsara ireo fepetra rehetra takina makasika an'izany tetikasa zany fepetra takina aloha de hoe mialoha n'lay irosonao amin'ny tetikasa tsy maintsy misy an'izany atao hoe consultation publique zany zany hoe avondrona lay fokon'olona ilay vahoaka ilay ponina voakasiky n'lay tetikasa ho apetraka eo miady hevitra miresaka azavaina aminy hoe ity ny lalana atao eto a tanyniza ny voakasika ao anatiny a izao a ny mode na ny fomba atao a ahafahana manonitra ireto taninareo voakasika reto zay lay takin'ny olona am'izao fotoana zao izay lafiny zavatra zay inona fa
raha mifitarainana voaray hoy azy ny zavatra misy a tsy nisy ary satria ny firaisamon'nypirenena zao nangataka ary tena nandefa taratasy mivantana tany amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny teny hoe avoay ary ilay taratasy a misy fitombokony commune manazava hoe efa nisy izay fakankevitra natao zay efa nisy ny sonia nataon'ny mponina voakasiky ny tetikasa zavatra hafa ndray moa zany no navaly a ary voalaza tamin'izany fa ny firaisamon'nypirenena de tsy mijery izay mety ho tombotsoa ho azo amin'n'ilay fisin'ny autoroute marina fa misy tombotsoa ho azo ihany koa zany a satria ohatra hoe ho any Tomasina zany ianao am'izao faharatsian'ny RN2 moa faharatsiany lalam-pirenena faharoa zao a zaran'ny olona ary hoe adiny ray de tonga any Tomasina rehefa tena ilainy zay mba tsy ilany fotoana any an-dalana sy ny sisa tsy mitebiteby ilaina ary tena tian'ny-ponina zany kanefa mialohan'izay fahatongavana any amin'ilay toerana sy ny fametrahana n'ilay tena tetikasa zay a efa natsidikako teo fa ilaina ary tokony tsy maintsy hirosoana izany ataontsika hoe fakankevitra avy amin'ny olona hiaran'ilay tetikasa ity moa zany ty le resaka laky arivo ty ihany koa de mbola tantara ihany koa satria etotsika raha mahita miara mahita an'izany tsika fa raha ny voaresaka tamin'io de ny hoe eny no anaovana ny matso indray am'ty volana am'ty taona 520 ity zany hoe ny 4 jona zany a de ho atao hoe ny laky arivo zay moa zany ny voalazan'ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoany reny a de hitatsika hoe ho tanteraka ve zay zavatra zay a aiza aiza ny pijery am'zany fotoany zany a aiza aiza ihany koa mety ho izay angamba no hirosoana amin'ilay ataontsika hoe fandrotananao malitra manahoana maritrony izay mihitsy mantsy ny ao anatin'io zavatra zay atao io satria tena miazakazaka be zay nanao fanadiadiana omaly teny amin'iny lalana iny mahita satria iny foana ny lalana ampiasaiko fa tena aingana be mihitsy le fandrodanana le voamiaingy atao imamba le atao savo-masoandro le antanany sy akilany a le fandrodanana le antanany sy ny akilany sy le fantofana le antanany sy akilany miazakazaka be mihitsiny io zany le lalana io a zengy le izy teanao defi am'le mpitondra lefa teo izy nge andrea tsy laveroka tany satria io lalana io vitan'ny filoham-pirenena raha jonary-mapiana hery efa migodanana io lalana io efa tsy misy fitohanana n'io lalana io ary le izy ary tokony mbola ho firenena kely koa satria miteraka loza foana le izy ny zavatra misy nefa ny ao anatin'io de hoe rehefa io vitany de alohantsika mbola ampivelaritsika zany hoe le zavatra le tsy any an'le tena le tombontsoa iombona ny vahoaka masahary-piara ny vahoaka no ataon'le fitondrana fa any amin'ny zavatra fisisehoana ivelany tena betsaka inona zao nanaovana ny ohatra hoe filan-kevitry ny minisitra tany Mahajanga rehefa mamaky ianao anatin'le le omaly tsy miova foana niny ao anatin'le zavatra zany hoe efa voarafitra iny de reto fotsiny le ohatranmena tosika efameno ny any atsimo mila le tosika efameno sy le tsinjo efa voarafitra iny de reto fotsiny efa tenenina ty nareo fotsiny le taiza mbola teto amitsika raha tsy ity tsy mba misy hoetsiny reo mpikambana anatin'ny gouvernement manta de mandoda tapatra andreo tadidiko mihitsy le tam'le teo aloha de nanasorana an'le ministre zay mandonda tabatra izy andre matofilo andre mato premier ministre lehibe any gouvernement tsy izany le ny anarana fa izao le teknika hoe atsika fampandrosoana amin'ity firenena ity de zao le andraikitra za ny apitsony ny arivan'iny izy de voniala teo fo vita mihitsy le filan-kevitra ministre voataky izy ny tiako resana zany ao anatin'ilay izy io fa voarafitra de hoe reto le izy de nareo manara-dreny rano fotsiny ary sambany nahita ohatra nisy olom-bavambahoaka maromaro koa miaraka aminy sa tsy filan-kevitra ministra ane zany le sa ina zany azo lazana an'reny tady mazava tsara re olona fa reny olona rehetrarehetra zay tany reny fantaniana an'le volatsika nandehana ny tany fa za mieritreritsika ay tena zany kosa raha nga tena mba mandeha ifotony mihitsy ka zareo de mipaka any an'le vahoaka mihitsy ka de hitany vahoaka midina ifotony fanabe tare fotsiny zareo zay ny azo itsorana anazy fa io zavatra andehanana io tady mazava tsara fa volatsika io zao raha tany saina indray de hoe ohatrinona de miliara indray io satria izy ireo nanomboka tamin'iny efa nisy tonga tany talata mbola itoy hatramin'ny raha-pitsony io andrea tsy laveroka ta satria andro vehivavy mbola any any nanaovana azy ny fankalazana foy be de izay le teneniko hoe miliara indray io
lay vola le avoaka ao anatin'ilay kitapom-bolam-bahoaka tsetsefin'olombitsy zany tokony ho fantatsika tokony zaho a manontany tena foana efa nanaovantsika efa makafakana teto hoe maninona rehefa manao an'le tetika azy nareo dia vola toy izao rehefa mamatsy ny mpiara-mombonantoka sy mibanky iraisam-pirenena dia nahazo famatsim-bola ohatr'izao tsika fa maninona tsika rehefa manao an'io voaka any maninona raha mpavoaka le tetiboly hoe zao ny laninay tamin'ireo de vahoaka tena mijery mihitsy ary tena tsy tena hay ve zany ny tena lany fa io tena teneniko amina miliary io raha ohatra ka le miliara mandeha any an'le vahoaka de falo ny vahoaka hoe misy tombontso hitano aho raha ny vola nanaovana ny baria sy ny nanaovana ny teleferika ny vadika tany any sosialim-bahoaka sy ny fahasalamam-bahoaka tena nahita tombontso betsaka ny vahoaka malagasy ary ny sitraka an'izany sy na nijerena ifotony ny resaka momba ny ady amin'ny vidim-piainana hita ny vahoaka malagasy zany hoe zany kosa rangamba mijery fa zavatra lalana migodana ary tsisy fandraisany aty marina misy itendray lalana ve azo hoanina nefa ny avendray ampiasaina fa mipetraka eo foany reny fa azo atao amin'ny fotoana zay tokony anaovana azy zany hoe tsy io mety foana io zay anaovanao anazy ataontsika hoe lahara-pahamehana zany misy ka zay le lahara-pahamehana zay no tsy tonga ao anatin'ny sainy fa le fisehoana ny tena mibahanao anatin'ny sainy andeha metraka an'izao eto marina de raha mipetraka ohatran'izao de mipetraka ny diatanako hoe raha joelandry nirina nanao an'iny zay io tiana atao io tadio mazavatsara fa ny zavatra nisy zao any tsarain'ny loza voajanahary tsika azo ministera-mponina tsara midi ny fotony torina fanampiana rehetrarehetra maro isan-karazany de nijery an'le vahoaka olo sy maolona azy azo natao ohatra ny ataon'ny BGRC io zay isorana anazy manokana le mamindra ny olona sy mamonjy an'le olona io rehefa nataony io tena mateoderany nataony vita n'zany de filopirenena fotsiny aveo ohatra raha ny tena izy tsy tokony makantsony fa te hametraka mihitsy izy an'le diatanany hoe mbola itia zany mitondra anareo ana tsy fahatokisana anie zany andrery tsy lavelo gaeta am'le olona zay nitendreny hoe raha nareo ny any de nareo ndray lasa malaza fizay lasa zay nefa voafidim-bahoaka fa nareo zay ny nanendry anareo fa aloha nareo manara-davahana fotsiny de tonga tany teo de mijery an'le sary de misy manao misy an'le mpanohatra be ao anatin'ny imony anazy rehefa tsy mitovy hevitra de hoe mpanohatra mba manatrika an'izy ihany koa de hoe inona zao ny tokony alatrihan'io ao fa io zao de amoaka sekiriny anga misy sekry ava anga misy zavatra fenonao matoy ianao miteny zany de misy ratsy zany ataonareo anao de mila mailo de inona de atao eo mihitsy le sarin'olona atao tena ngeta be mihitsy teo anaty tambajotra tserasera anaty vavao hoe ty olony ty zao de amoaka an'izao zao misy zavatra fenona zany eo matoa nareo miteny an'izay fa ny zavatra misy zany le tela ara-pahamehana aloha atao an'ny vahoaka mamaly alasahirana vahoaka inony zany efa tena tsy takatra itsony zao ny resaka momba na vidim-pianana ataontsika kajy foana raha navidy vary le raikilao le ho an'olona dimy le vahoaka malagasy tamin'ny taona 2000 ny resantsika tsy akalavitra itsontsika tany amin'ny 1900 fa taty amin'ny taona 2000 am'izao fotoana izao izy tsy mavidy tsony na raiky apokarany fa mivadika any amin'ny resaka momban'ny mangazo sy ny zavatra maro isan-karazaka sy ny katsaka satria inona ny antony tsy takany intsony satria reny sisa ny azo lazaina fa hoe raha eto amintsika mbola azo lazaina hoe le fidina amin'ny toko fa efa mandeha amin'ny kilao ihany koa izy am'izao fotoana izao izany hoe le kajy le napetraka reo manisy ny vahoaka hoe raha vidy vary raiky lanareo de ampy an'olona dimy de zay kajo tsara 0,, zany no an'olona ray eo aloha fa zareo nefa vary raiky lao anazy rery ny zavatra le maneso hoan'ny vahoaka le apetrany izay le io ataony io hoe le vahoaka malagasy mora rebirebena andeo ndray anaovana fampandriana drisa kabary ambony vavady satria ny atsika rehefa mitentsika de ohatrany tory teny any am-piangonana tsy valiny io de miteny fotsiny ny zavatra teneniny androany zao afa ny rapitsondray izy iteny adinontsika le niteneniny omaly fa le androany reny tadiditsika hoe aikay ohatran'izao kay misy ohatran'izao de mampatsiahy tsika ho an'ny vahoaka malagasy hoe izao ny zavatra nyteneniny tam'izany fotoana izany raha ireo resaka mombana jiro raha voninao zay lo raha de alatsaky tsika le alatsaky tsika eo zay efa voninao aloha alatsaky tsika ary le resaka tany manakara aloha dia arahantsika eo hoe inona ny zavatra nisy fampanantenana tam'izany tateraka ve zao amin'ny ankehitriny anaraka faingo aloha tsika raha de ao aorianan'izay de toizantsika zay
Samiala, trekele aloha. Fanaovana iny ty fanatsarana ny tsiron'andro, fanamboarana karazana saosy, fanamorana ny fikarakarana sakafo, fana inona na inona nataonao mampiasa voatabia fana, fana ho aiza ianao na ho aiza mampiasa voatabia fana double concentré de tomate, fana voatabia amin'ny boîte 70 grammes mampiasa voatabia fana sakaizan'ny lakozia ndry tsara kahe madamo zany a tia indray zao ny lamaody tsy mora rovitra mazava mora andratany. inona ny anarany? Cahier Reflex. ary nga efa misy foniny. tsy fony cahier io ka zao mihitsy ny Cahier Reflex, misy loko maro sy sarisary mahafinaritra. tsara kosa le Cahier Reflexako, aleo fa hividianako mihitsy ny any ankizy. Cahier Reflex, 48 pages, 96 pages, 192 pages, grand format sy petit format. Dia mitondra ny fiarahana eto mivalamivali-polo telo-kavalo. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Tapahana ny jiro, vela imomonina mipokina, indrasana fifidianana, amena mpanao solaire kely, omena jirojiro kely, dia adino mihitsy mifahantrano. Dia ohatr'izay foana le fonctionnement le ronao tanànao, izy ihany micréan'le problème, avelany imomonina ny vahoaka, avy eo indrasana fifidianana, dia omena sombina solution. Dia iny koa fa tena manao zavatra mihitsy reto ka aloha mihitsy reto fa reto tena mavita. Dia atovy ihany, fa ny amin'ny herintaona ohatrany amin'ity taona ity ihany fa pira kokoa. Zao fantatro fa atsangano kely daholo any amin'ny tanan'izay mbola tsy manana jiramany aminy. Atsangano e hitanao betsabetsaka ihany. Dia atsangano iray ny tanan'izay miteny hoe tapatapaka ny jirony jirama. Dia atsangano ny tanany hoe mbola misy délestage foana eto Manakara. Hitanareo zany fampandrosoana ny Madagasikara tsy vita ao anatin'ny herintaona na roa taona na telo taona, marina sa tsy marina? Fa zao kosa ny fampatanenako amin'ny Manakara, tsika men'Andriamanitra masoandro, marina sa tsy marina? Ny masoandro io afaka vadika angovo, marina sa tsy marina? Ka zao ary vaovao lehibe no teneniko any Manakara, afaka enim-bolana farafabetsana ametrahantsika parka solaire ngeza be eto Manakara amin'izay tsy tapatapaka tsony mijery tokolatoko vavy. Ekena sa tsy ekena? Zoro eto amin'ny trenareo vitako zany, efa nataoko zany efa nafarako any zay zavatra lazaiko tsy maintsy tanterahako tsy ho tapaka tsony ny jiro eto Manakara rehefa tonga io parka solaire tokolatoko vavy. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Zay zao ny nambaran'le namantsika izay mpanakantony ny aloha resaka anazy teo dia nitohizany. Rehefa mamoaka tsika Andriatsila Gaëtan Laurent Guinness ny resaka anatina tambajotra tserasera na milaza mitononjam-peotony dia miteny ny olona hoe tsika moa tsy mbola nanao an'izay hatramin'izay milaza vaovao diso hoe manely tsao hoe iza zany zao raha very ny feo iza ny tena manely tsao afaka enim-bolana ozy izy. Ry zareo Manakara mandrakitiny an'io miteny mihitsy hoe mbola tsy nisy an'izany efa 4 taona. Iza zany ny tena manely tsao sy manao fampanantenana tsy misy. Tokony aransazy any ireny, tokony aranfanenjehana any ireny, tokony misy zavatra mifanandrify amin'ireny zany ho raisiny. Fa tsy izy no mpitondra dia apetrapetraka fotsiny ihany le izy. Zay iny eto rehefa misy zavatra atao eto amintsika karaha vao mahasaringotra olona ambonimbony, hitantsika zao jereo tsara ny zavatra nisy ao amina fonja, olona voafonja ao anatin'le fonja midina tampoka ny tompona andraikitra, tsy hita le olona, miverina le olona, aika le izy efa ray tsikompakomba amin'le mpiandry fonja le olona hoe mahazo mody izy dia miverina. Inona moa zany mahavoafonjana? Tsisy ene zany. Dia avy eo le olona ao anatin'izay, le olona zany nanana ny lazaina hoe
nanana finiavana itsoka dia nampiana roa taona mikasa le mikasa zany izy nefa izy tsy nanana an'izay mihitsy satria efa fanao nandritra le taona maro zany zay izy notazonina tao anatin'ny fonjy io fa le tompona andraikitra voalohany no voadaka teo amin'le toerany zany hoe de le niaraka tsokombakomba anazy raha niambona tety ivelany nampidirina ao anatiny zay koa ny anareo zay misy zavatra misy iny ao anatin'le izy de tsotrany Andriatsilavergaetan mora vaky zany io fonjany tsy afa io ary mitete ihany koa tamin'ny mora mampalahelo le zavatra misy hoe ny zavatra iainan'le olona aika izany zany le mahatonga an'le olona hoe maty ny avanay vononindriana tsy atohany antsy miditra eny an'le fonjy izy herinandro aoriana iny hitanay de aveo indray izy tsy hitanay aika zareo zany mandalo an'le tanàna aloha de aveo indray verina anatina fonjy ny dikany eo ambadiky zany rehetrarehetra zany na inona ho resahanareo mitondra amin'izao fotoana izao fa kolokolo zany olona zany tsy hivoaka fotsiny vitan'ny vava sy ny ny fitrampody mivita ny vava hoe mba hivoaka rangafa tena fa misy vola gaetao ambadiky zay matoly olona afaka mivoaka sady rafitra tena mipetrapetraka ny le aotsefa io ka zay mihitsy tena tsy possible hivoisikatra itsoka zany ao olona efa voentsika efa araky ny lalàna efa hoe toy olona ty tena fahotana mahafaty teto amin'ny firenena nataony firaisana tsokombakomba io zany tena izy amin'io tsy misy olona hoe vaky mifojana hoe nitsoka le olona fa reo olondreo zany mazava zany zao tokony ohatran'izay tokony midiny ifotony ohatr'izay foana hoe de mahita de matsapa de mandray fanapaha-kevitra rehefa midiny ifotony de tsy le mifanabetare fotsy fa io zao de vakina mihitsy misy anarana aneo misy kahe iana de rehefa tsy eo le olona de tsy ao zany zay aloha le olona misazy tokony firy taona ty olona ty sa misazy tokony firy volana sa olona efa afaka ty olona ty fa mbola adino tato ny anarana zany tokony mandeha daholo lefa anaty adino de zao ndray de le hoe manamafy fa hoe gratuit le efa mangina eny am-ponja satria efa engrenage efa ntsanga efa ela koa io tadidiko tsara fa misy fotoana nanao reportage teny tany mora tena misy manisika roa alina de miarisy roa alina zay vao amangy nefa dianao amin'io tonga de efa atolotra de zay vao afaka mamangy manome an'le agence ny anina ty ny am'le tsy miditra de zany le de io le fepetra raisiny ndray misy famangina visite spéciale sa afa koa zay de io le nandraisana fepetra io ihany koa taorinan'lay fitsidiana ifotony zay ny ataoko hoe manamafy ny teny marjona zany hoe ilaina ary tena hoe tsara ny fidinan'ny tompona ndraikitra ifotony arakaraky ny ministera tsirairay misy avy raha ny zava-misy koa zany tsika nyresaka n'lay autoroute eo tsara lay ministra mihitsy ny tokony midina mijery hoe ahoany ty fitaraina amponiny ty raha fahitako matahotra le voadaka eo amin'le toerana izy satria zay manko lefa teneny rehefa tsy mahazo baika ianareo avaty lehibe anareo de tsy miteny de zay mahatonga le ministra zao Andriatsilavergaetan tsy mahita mihitsy ny izy mba miteny fa de samy mepikepoka nefa nitady eo fa isam-bolana io mandray an'le fanjava raika io ary io tena vola be fa tsy vola kely ne karaha mana ministra ao de samy tsisy miteny mihitsiny raha zany ohatra anareo menatra raha zany zao ohatra ny be ny tanana Antananarivo renivohitra zay tsy mifidy teto hoe ny olona oetiko tsy mifidy ana ary tena lany tamin'ny tsy fomba tsy mendrika menatra be iseho vahoakako hoe tena ahoana marina moa zany mampiahialy izy le olona le tena mambahoaka indray vonon'ny sasany hitantsika ireny tany am-paty finandrahany reny tsy ny zavatra iainana zany zao ny tsy fisin'ny fahaleman'izay satria fameno zay ao anatina tokantrano ianao voatafika mandeha eny an-dalana ianao voadaroka sy maty anaty fasany ianao mbola misy mangalatra eny tola waiza ary rariny any ka eny le koreanina farany teo hoe aloha raha ny anay dorana de lasa lavenina eritreretintsika zany le azosika saina maneritreritra ve le zavatra teny iainan'le vahoaka malagasy hoe efa teny izany de ao anatin'ty fanadiadina manaraka ty nge aloha raha ginesa latsakitsika miteny mihitsy nizy mbola misy fanjakana veta fa iza no mitondra eto nga zay zay nge manao ny anjara zara asanay zay aloha raha atsika zay fa inona ary misy eto dia zao ny délestage ny kidnapping sady zany amin'ny andro atoandro be nanahary zao ny kidnapping ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa ny tsy fananana asy ny fadrobana
ny kolikoly ny fanarako tapahifana ny tsindy azo leny sa tsy mariny zany ny zavatra misy eto. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Zay tena ndray tsy laverika etan lo raha kinesy mahay maminany ranga izy zavatra nataony tamin'ny fampielezan-kevitra io a tanteraka izy zao tena mahay maminany ranga izy izy zany le mpaminany eto Madagasikara. Nisy teto nanao faminaniana diso hoe amin'ny taona 2014 zay apetraka fa dia nanaraka anazy aloha dia voapetraka daholy. Fa ity kosa tena maminany tena marina kosa rangany teneniny hoe inona zao ny zavatra misy eto, ny délestage, ny fankakeriny za mipetraka tena iza mpitondra eto zay efa tsy izay no mitondra eto dia tena napetra mihitsy zany le izy hoe amin'ny taona 2024 tanterahantsika ireo dia nitanterahana dia io hitantsika io naiza naiza tena faritra mena zao raha tamin'izany fotoana zany lolosiny tary ny tena eo be kiraro hoe tsy azo lalovana arivany eto fa tena mahafaty. Eritrereto tamin'izany fotoana zany lolosiny tary ny iraniny iriny efa ela amin'izao fotoana izao izy tena i Madagasikara ray manontolo ataonao hoana moa zany Andrea Tsilaverika etan mba iny ianao zany mba latsahan'ny fanahy masina avany dia nahazo fiara 4x4 dia miaraka mivady aman-janako andeontsika aranga mba andeho any Toulouse le Toulouse resaka eo Antiliara fa sainao amin'ny mitebiteby hoe tsy maintsy manontany mivady aman-jana ahoana tsara dada ny sécurité aloha tsika rery veny andeha hoany tsy maintsy zay fanontaniany voalohany izy sy antamy misy hoe resaka momban'ny sakafo eny an-dalana sy ny hipetrahana any fa ahoana moa zany ny sécurité atsika eny ny zavatra hoe tsika zavatra mety misy zavatra fahavakisany pneu ohatran'izany mety lany lasantsy eny akebakeba ahoana moa zany nipetrahantsika eny zany mampitebiteby ny olona ary amin'izao fotoana izao ny olona tsy misy mandeha tsony ohatran'le taloha iny le olona le miala ty amin'ny Elinariva dia tonga any an'le maraina fa alohan'le olona le miala mazava dia rehefa eny an-dalana ka misy apanina ny fiara tena zay mihitsy tsy mijery tanàna dia mijery tanàna le olon'ireo le fiara zany ajanona eo dia lasa le olona mijery tanàna hoe mitazana izy manodidina iry misy lasa mihitsy ny zareo mandeha miaraka amin'ny entana satria nany antony matahotra le voarobany hoe tsy mampanininy na dia hoe miarenanao ara lasa ao anatin'le izy fa le hoe le aina latsaka ao anatin'le izy mihitsy satria amin'izao fotoana izao tsy le fandrobana fotsiny atao fa famonoana mihitsy sy famonoana zay fandrobana zay eritreretintsika fotsiny ny nahazo ny tahiny iny tsy misy resaka nahinana iny dia tsatohana amin'ny antsy le olona dia le zavatra le alaina eny le olona tsy amina miliary misy nefa ny eto mangalatra amina miliary raha raisika zao ny tantara aiza zao ny 2 miliara teny anamotana solombavam-bahoaka ianao mbola eo ianao aiza zao le resaka andramena le tratra tamin'ny camion teria Ambomangakely mbola eo ianao no nanao fanelanelanana sy ny resaka maro isan-karazany ny volamena zay mahasaringotra ny zareo hainy koa anatin'le aiza daholo zany rehetra satria nany misy anareo dia hoe avy aloha aloha hipetraka ao io dia ny aty ivelany fotsiny arak'le tonkalony raty io mbola atao fanadiadiana dia mipetraka eo fanadiadiana dia eo mitohy fanadiadiana dia mitohy fanadiadiana dia nendry zareo rehefa le manao an'lizy dia jereo tsara le fanenjehana an'le teny ambody afody le teria le zaza le vonona le nialatra aingana be fanenjehana dia tratra le tany atamatafy aingana be fa reto le manao an'le mpangalatra ny arem-pireneny reto makaizy reto hoe aiza ny tena lefa tena omeko rariny mihitsiny tsy haiko hoe firy isanjato fa tena mihoatra ny isanjato ny an'ny filoha-pirenena Amerikana le hoe zay dia mampitsahatra fividianany zareo Afrikana sy mitatana ambony anatin'ny firenena Afrikana ny zavatra ty aminay satria mampahatra le vahoaka ao aminy ny zavatra zay ataony aty satria mividy an'le tompotsy manokana izy ary izy dia mametraka mihitsy ny vahoaka Amerikana aloha be dia be iny hatramin'izay natongavany teo tamin'ny volana janoary eny be dia be eny zavatra fanapahana ataony eo sady fanovana goava mbe mihitsy ny ao anatin'le izy fa le tsika le mampanakarena an'le olona ary le olona raha manakarena daholo ny vahoaka malagasy tsy manina fa le izy le olombitsy ary le olombitsy tsy le vahoaka le mifidy fa ary zareo ihany
le molobolany le indray modidiny iny ihany manan-karena ao anatin'ilay izy de aveo rehefa manan-karena ka misy o fiovana de jereo tsara tsisy teto ry zareo lasa izy mipetraka any ivelany satria efa misy fonenany ihany efa miresaka tsy fandrimpalemana ihany tsika fa misy vaovao a le efa miparitaka any anaty tambazotra tsereserany zao a io zany de ohatrany hoe mampametra-panontaniana ihany lay fepetra taoriny lay raha tsatokantsy na voan'ny tahina iny a de nahitsika ny mpitandro filaminana miasa andro manalina mitety tanàna nefany a vao tamin'ny maraina androany tsika zoma fahafitony volana martsa tokony tamin'ny roa ora maraina teo ony a raha ty loharano vaovao azo ity a de toerana fivarotana enta madinika iray tao tsara rivotra caro 4 ao tomasiny io a no robainy jiolahy de eo zany ohatrany hoe lasa miridiculiser an'ilay mpitandro filaminana manao fisafona sy mameno ny tanàna zany a ireo jiolahy ao tomasina am'izao fotoana zao manao fangalapiery a amin'ny mpitandro filaminana ireo jiolahy am'izao fotoana zao zay vao tanteraka le polisy voleur eo tam'izao de makaka hoe tena manjato ny maromaro ane miaramila polisy zandary raha nitatsika le sary sy mitandavana bera ny tanàna de miaraka amin'ilay basy de indraindray koa ne mety misy mahavarina ihany koa ngambanyireo de tsy eno le mpamakitrano atao ambadika traiko fa ohatrany hoe ridicule be zany lay mpitandro filaminana am'izay lafin-javatra zay marina fa ezaka goavany zany a ary tena hoe fepetra raisina haingana mba ahafahana hoe mamerina n'ilay filaminana kanefa vetivetika ndray tsy laverigata raha ohatra zao eto mandalo eto an'le tranona anankiray to lay mitandavana be izy de jereo tsara tsy miveriny intsony satria toa de lala miodina any izy de le mpangalatra am'izay aorinan iny hoe iny fa lasa iny am'izay izy reny tonga de lasa mandeha fa mety a io ohatrany ataon'ny polisy pirenena io tena isaky ny casse point izy mizara larana finday isaky ny tsena izy mizara larana finday za zany mahita hoe io raha mbola afaka miantso le olona fa ataovy le tena hoe isa tokantrano mihitsiny nareo eny anivony fokotany zany nareo hoe misy firy ny tokantrano eto de zarao mihitsiny fa io fametrahana an'io apetrao re olona ao anatina fokotany ny filoha-pokotany tonga de mahafantatra hoe ianona ny vahiny eto na le olona ao anatin'ny fiarahamonina zay mihitsy atsakana am'izay a le vatandehilahy ao anatina isa fokotany de mahafantatraverifena le hoe any fokotany hoe iza no mivoaka tsika manko ny talona nanan'le hoe bokombahiny fa iny tsy isy tsony iny zany ny tena famaritana eto amintsika vao misy hoe trano ofa de iny le olona miditra tsy fantatra hoe olona vaiza le olona vany tonga eo le fokotany tsy maka fifindramonina le eo am'le toerana ihany koa izy tsy maka le taratasy hipetrahany eo de efa mampiahiahiny e zany nefa ny aveo rehefa le tenentsika no abolan'ny to le ny jolahy manatrano sarotra atao olon-dratsy de eritreretintsika za tena midera le ataonareo fa le ezaka zany eo vao miala any nareo de fantatry ny le miala amin'ny miala aniko de miala le olonako fa tokony mipetraka zany ohatran'le natao teo aloha hoe nataon'ny efa foanina monsure fa reny tena nanao fanamina sivily de mandeha anaty elakelatra mandeha rosy telo mizary izy a raha ohatra raha isika eto andotam-pianaka misy avarian'ny skorori misy avy any ambotro manjaka no mivoaka misy avy any ambomanary tsy fantatra reo reo hoe mpitandro filaminana reto ane tonga de manao an'le fanamina mpitandro miaraka am'le de mitandrozotra manaraka ny lalana tsy mba miparitaka any anelanelan'ny trano le olon-dratsy zany ao anatin'ny saiko zany tena izao mihitsy le olon-dratsy ihany koa manao akanjona mpitandro filamina de mandeha dimy izy iza zany eritreretintsika am'izay fa rehefa tena fanena am'reto mpitandro filamina ndreto izy voaraikitra ny sakoriko fa eritrereto koa izy zany olona dimy de mandondona trano izy efa le trano efa repereny hoe ty a de izy dimy manao le akanjona mpitandro filamina hoe reny lasa any reto tsy miverina tsony de mandondona izy de mivoaka mpitandro filamina reny zay mba anatra tonga de eo nefa nisy manararoatra ndray zavy azotsika saina maneritreritra re olona fa tokony apetraka any am'le ohatran'ile ataonareo jereo tsara ny ny zandary sy ny ana rehefa mahazo noho no mivelam-pandrika noho ny fanaovana akanjo ho an'ny fianamina sivily jereo le fitambempolo hektara be de be tratra reo misy telopolo maherineny ndray satria manao akanjo sivily ohatran'ny olona rehetra izy de tsy fantatrao mihitsy ny hoe izy ty fa rehefa voasambotra no ay ve ty tena polisy pire aika reto ka le ohatran'izay zany tiako resana hoe apetrao am'izay tokony ho izy le tena fahalemana mba tena andry fa izay ny vahoaka malagasy fa tsy atao ohatran'io atandrevaka io sady ny fantanina amin'ny ny azy zany manitikitika hoe
roa andro sa 3 andro zany zareo nanao an'izay zany zao atreto aloha de eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe mandra-pahoviana no isiny zay zavatra zay herinandro ve tapabolana ve de ahoana ny ain'ireo mpitandro filaminan'ireo satria olombelona ihany koa ireo mila manao repos izy mila mba en forme tsara izy ny vady aman-janany any atokantranony any izany zavatra zany manerana ny nosy ihany koa no mitaraina mo am'zany ataontsika hoe insécurité zany araka ny teny Marjona teo moa hoe tany Tomasina zany ange azonao atao tsara mandeha amin'ny 1:10 alina mandeha posy sy ny sisa mbola azo atao ve zany am'izao raha io situation misy any Tomasina raha ianao zao no andeha alina any zavatra roa no mety ho azonao soit ianao no voasambotry ny mpitandro filaminana hoe ianao le mikasa anao ratsy soit ianao no mifanehatra amin'ilay olon-dratsy izay lafin-javatra roa zay de eo moa zany lay hoe ny safidy zany de tena tsy aleo tsy mivoaka amin'ny alina miaitandro ny ainao zany ianao mipetraka ndray nefa ny sangisangy zaritena ny apitaon'ny olona zay miparitaka any amin'ny tambazotra any fa mipetraka ao an-trano ianao idiran'ny jiolahy ianao ivoakalina ianao idiran'ny jiolahy ianao araka ny teneny Marjona teo ihany koa rehefa any apasana ihany koa anao mbola misy mangalatra ny taolana sy ny sisa de eo no mampipetraka amin'ny fanontaniana de izay ilay antony resahana hoe ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny tombotsoan'ny firenena tokoa ve no tena katsahan'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sa tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany manokana izy raha mikatsaka ny tombotsoam-bahoaka zany tokony misy farafahakeliny fijerena tokony misy farafahakeliny paikady apetraka ary tokony misy ihany koa farafahakeliny famantarana hita maso hoe io famiroso am'izay fikatsahana ny tombotsoam-bahoaka zay ny Tomasina aloha zany de hita maso hoe miroso amin'ny fikatsahana famerenana ny filaminana ny mpitandro filaminana zay aloha zao hita maso fa ny fanontaniana mipetraka de hoe mandra-pahoviana izay satria ity zany ity fisafona sy ataontsika hoe raha ty sazy amin'ny alina ty vony sy tavanandro ary ho famalina antso maimaika tamin'ilay taorianan'ilay jantokantsy fa izay sy le fidinana ifotony le tratratratra ihany koa ny honorable Ratsiraka Roland hoe zay afaka miara-miasa aminareo mihitsy ny raha ilay zany sy ny vatan-dehilahy ato amin'ny atoko misy anay hitanao ny anahy zany tena izay mihitsy le mpitandro za tena midera lezaka ataonareo sy le fanapahan-kevitra ao fa io le raisitsika foana hoe rehefa misy io de manao le fahalemanareo anatin'le fatra ny Tomasina antioliary indray ary le olona ny anao de anao de mijana indray le any Tomasina de rehefa ana indray de mivadika indray le olona io zany tokony mipetraka foana manerana Madagasikara le asan'le mpitandro marina le izy tsy ampy le asan'le mpitandro filaminana fa le fametrahana le rafitra kosany hoe na tsy mandehandeha ary nenareo fa manao akanjona fanamiana sivilo de mipetraka amina toerana rehefa fantatra zany hoe ty foana ny tena mangigina sady be anina de ohatra hoe miresaka zay kina ataon'ireny jureny taloha satria ny anisan'ny niaraka tamin'ireny mihitsy mipetraka izy ao anatin'ny hoe ty faritsy ty mamay be ao anatina tranon'olona zareo tranon'olona miainga avy aty misy couloir avy aty an'le voalohany sy avy any amin'ny farany raha vao eo ampovoany eo zany de mamelona jiola de zareo mivoaka avy aty tsisy tsoahana mihitsy ny eo amin'ilay izy satria mipetraka ao anatin'le trano zareo eo am'zay de tratra foana de maty foana zay eo amin'ny lalany fa foanana izy taty ary ny tiako resahana ao anatin'izay tsara be ao anatin'izay hoe ezaka ataon'ny mpitandro filaminana zay fa apetrahany ny tokony ho izy tsara le izy manerana Madagasikara eritreretintsika hatramin'izay zao ange malasa saina maneritreritra nisy fantoroana olona hitantsika le tao anatina trano aiza zao ny toy an'iny le apetraka eo mpitandro filaminana any amin'ny faritra be troko zany ve azontsika hoe ny famonoan'olona saika isan'andro amin'ireo dahalo sy ny resaka momba nahalatromby aiza zany de lasa le olona zany miteny hoe mba miangatra koa zao fitondrano zao izay taty firofiry maty tsy misy bijery fa ao misy olona voatsatokantsy
angena be mpitany ohatraohatran'izany zany de le vahoaka malagasy ny lasa mifantany hoe fa andrery ve zany ny tena misy olona sa inona ny tena antony ametrahana fa zay le tena apartao amin'ny tokony ho izy amina sehatra tokony ho izy aza ataon'io le milahatra be ohatrany andihiditra ao an-dakilasy io fa misy paika tokony atao mazava ao anatin'izay ny tantara teto ny resaka momba ny balle baskety Africa League le tato amin'ny de mody amin'ny roa maraina tamin'ireny mbola misy an'le miaramila elakelatrano de za moa voasava foana amin'ny roa maraina mody voasava ny antony di manao an'le asany izy satria ny endry zareo tena manao an'le akanjo izy sivily ny zavatra apetraka zany ao anatin'izay faranatsika ny resaka momba nyty le hoe fahaleman'ity de apetraony ny tokony ho izy aza miandry fahatolonareo vao mandray andraikitra zay zany ny anany tena tsy eken'ny saiko mihitsy afaka soroana tsara n'io ohatran'ireny le ataonareo hoe nikasanao fanafiana tany anana dia tonga ara-potoana ampitanao filaminana avortele izy afaka atao tsara zany misoroka an'io fa tsy hoe filantsalantsana basy etsy serony efa basy tsisy bala tsy fantatro fa zay moa anatina fonoteny fa le hoe inonareo le mirododireo tsara ny rehefa mandeha izy raha ohatra raha isika eto andotam-pena raha mandeha izy amin'ny alina tsy miveriny etsony izy fa tonga de any ambomanarina any izy de mandeha any Ivato any izy de any amin'ny faritry rokady any izy de vita le asany tsy miveriny etsony izy raha tsy hoe misy fanafiana de miantso indray le olona reny zany tokony apetraka ny ana de tsotra ndray tsy laverikahitan fa miatrahana mpitanao filaminana isapoko tany ana ny hitako mety manao akanjo fanamina sivily izy de mijanonao amin'ny ohatra ataontsika telo fotsiny de ireo fotsiny no manaitra hoe raha vao misy anina de aon'le braopoko tany izy atsona eto amin'ny ive zao efa fatan'izany na hoe zao le laharana de izy manao an'izay paikadiny eo de voasoroka tsara ny aloha izy fa ity ny miverina le taloha indray hoe manao be midina zay manko filazanyity manao be midina ny tsara horisana ihany koa natrehan'izany de le oviana le nisy fanafiana teny alasora omaly ny raha tsy diso de ny voalaza moa tao anatin'izany fa olona mbola mamita sazy any amponja io tratra nanao asa ratsy tety ivelany io tranga efa nisy ary betsaka teto amintsika izany tranga izany efa nyresahany Marjona teo hoe misy kolikoly ao ambadika izany rehetrarehetra zany ahoana moa no ahafahany mivoaka ny fonja ny fizy mbola mamita sazy eo amin'ny fonja ka aty ivelany izy no tratra manao asa ratsy de ohatr'izay ihany koa ty resaka insécurité ty matony mirongatra lay ataontsika tsy fandripahalemana matony ny olona ihany koa matahotra de manahy mafy ny aina izy satria rehefa miteny izy zany moa ny ohatra akaiky moa zany le mpanao sity mahery sy ny mpanendaka iza moa ny mpivarotra eny amoron-dalany reny no tsy ahafantatra hoe ity anay le mpanendaka sy mpanao sity mahery maro ny olona mahafantatra an'izany ary hitany zareo hoe ity ilay olona fa tsy sa izy mitoroka ilay olona satria rehefa azo ilay olona voasambotra de tsy hay izay fampiresahana any ambadimbadika any mivoaka izy ary miverina eo izy afaka 3 andro de manao valifaty izy izay no atahoran'ny olona amin'ireny tsy fanomezana aloha ranom-baovao ireny mazana ihany koa ary zavatra efa hitako ihany nisy fotoana nanao kara-panondro tamin'izany fotoana non nisy zavatra very déclaration de perte ny ataoko za mihitsy nefa nahita an'izany niditra tamina biraona polisy anankiray kitakita no azonao aminatin'ilay izy anao déclaration de perte nefa ianao amin'io de ahoana moa ny olona ny tsy atahotra ny procédure zany mbola asarotana ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany de ahoana moa ny olona ny tsy salasala eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria ianao zany raha ianao no hitory ianao indray no ahita raharaha io de eo zany no mipetraka amin'ny fantany ohatra zany mifamatitra ohatra zany daholo ny rehetrarehetra ary izay koa no antony mahatonga ny olona tsy hitoroka nytony karazana herisetra sy ho avy moa valomary tsarapitsy de tsy maintsy hoaindraindra indray hoe ny zao ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy zao ny hitatsika ny olona nefa mahita an'izany tranga izany fa tsy sa mitoroka ny akamarony satria misedra ary miaina izay olan'izay izy de io zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ny vahoaka araka ny naveriko teo hoe ny vahoaka marina ve no tena tsinjovan'ny mpitondra fanjakana
sa ny fikatsahana izay mety aminy sy ny tombontso ho azony. Ny fiainan'ny mponina ve no tokony ho atsaraina mialoha sa ilay fotodrafitrasa no tokony azakazahana. Mila mifameno zany zavatra rehetra zany ary fanontaniana mila valina zany amin'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra. Ny zavatra misy mantsy de tsotra ny olona ne tsy misy zavatra takiny afa-tsy ny mampilamina sy mampirindra ny fiainany ao atokantrano eo anivon'ny fiarahamonina sy ny resaka fahasalana. Reny ane ny takin'ny olona mbola izay no ny voan'ny malagasy amin'izao fotoana zao manoloana ilay fahantrana mianjady. Inona no sakafo hohanina ilay besoin primaire mihitsy no mbola iaditsika mafy hatramin'izao fotoana zao. Izay aloha ny tokony ho atao lahara-pahamehana amin'ny ankapobeny ny sakafo ny mponina. Viditra faingotsika fa efa